raha io ty zao nataoko androany karaha sitrakao zany de taio zany de ataovy mety fa tiako fantatrao ihany ko fa malalaka ianao na bakara zany mety satria za ty mba anaiky anao foana manomboly milaza zany isamaraina hoe Andriamanitra ino afaka ataoko anao toy izay manome an'Andriamanitra ny lisitry ny zavatra 20 ataonao anao ahafaly anao amin'izany andro zany maninona raha ampiana zao lisitry ny vavakao hoe Andriamanitra ino no afaka ataoko ho anao androany tena fisainana mampatahotra zany satria matahotra sika zao milaza zavatra eo izy ty zao tsara ataonao inona zao no efa ananako ka mba tianao omeko olona ndray manina moa sika raha tsy manao sofanaripako malala fitoeram-pako ve nareo zany zao le olona zay hitanareo manipy zavatra kely anaty so rehefa mandalo ny fanantazan-drakitra ny lady maraina de matetiky zany de zavatra zay efa tsy de misy dikany aminy ntsony de ave izy mihevitra hoe efa navidy zany de hoe tena efa betsaka zany fa hitako fa ny fiainantsika manontolo mila sokafanao n'Andriamanitra fa tsy mila manahy ianao Andriamanitra tsy mila anao tsisy ninino zany araky ny tahinao olo-kafa no anananao foana koa fa ny fitahinana manenjika anao sy hitondranao eny foana tiako ny tantaran'io samaritana tsara fanahy io laza maliala fa misy boky zay hoe ao amin'ny diany ary tena boky nalaza zany taloha ataonany maro de zany le hoe ahoana ny fandetaka an' Jesosy fa hitanareo zao fa hitako hoe tokony manana boky koa sika mianatra ny fijanonan'i Jesosy fa tsy ny diany ihany fotsiny satria milaza aminareo fa natao sakanana izy ndonge efa hijery toerana samihafa zay nanakana azy sika saika tena mahagaga mihitsy ny fanakatsakana an' Jesosy anaty andro ray Matthieu 7:1-7 ary ranidina avy teo tendrombohitra izy de nisy voaka betsaka nanaraka azy ary indro nisy boky anankiray nanatony de ny ankohaka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko raha mety ianao de mahay manadio ahy ary Jesosy naninjitra ny tanany de nanindry azy ka nanao hoe mety aho madiovy ianao fanakana nararana voalohany 5 ary noho nytokatokampianao am' Jesosy de nisy kapiteny anankiray nakao aminy taraina hoe tompoko ny ankizy lahiko mandreo an-trano marary ny paralysisaka mijaly loatra de hoy Jesosy taminy ho avy ahy sitrana azy fa namaly ilay kapiteny nanao hoe tompoko tsy mendrika idiranao ambany tafotranoko mihitsy aho fa mity tenena ihany de ho sitrana ny ankizy lahako io zao isan'ny teny zay kinako ary anaovako vavako eo anatrehan'Andriamanitra zay efa nataoko teo amin'ny taona maro ka rehefa mitoro ny filazantsara de sitrana rabatana ny olona za mino fa misy ositra ny tenin'Andriamanitra zay mitondra fanasitranana amin'ny fiainantsika Jesosy inge tsy mila nandeha nametraka ny tanany taminy fa olona lehilahy hoe fa mitenena ihany de ho sitrana ny ankizy lahako 4:20 hatramin'ny 9:20 ary Jesosy no niditra tao trano Petera de nahita ny rafozam-bavy nandro teo nanavy ny tazo ary nanendry ny tanany izy de niala tamin'ny tazo de nitsangana izy ka nanompo azy raha vehivavy ary no ny ariva ny andro de nety ny olona tany aminy demoniaka maro ary ny teny ihany namohan'ny fana ratsy ary zay naraha rehetra de nositraniny avokoa eo amin'ny 9:20 milaza zany hoe no ny ariva ny andro ka de tena tonga hatramin'ny ariva andro zany de nandeha sambo amin'izay zareo andeha ho eny ampita 4:20 ary indro nisy tafidrivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka de fa nila ho voasavotry ny alondrano ny sambo kely fa izy natory hitako aloha fa randray andro tahaka an'izany za koa mba ty atory sa hoana ary nanatona azy ireo de namoazy ka nanao hoe tompoko vonjeo fa maty zahay orikely finoana de mitoy zany de mitoy de mbola mitoy hatrany amin'ny toko 7 de misy zavatra ray mitoy amin'ny anankiray de miova ndray vao mandingana kely izy de misy sakana ray de manao dingana kely de misy sakana ndray manao dingana kely de misy sakana ray za aloha tsy mahita hoe fa tonga am'izany sehatry ny fiainatsika fa le resaka zany hita fa tena natao sakana an' Jesosy ary nijanona ho an'ny olona voaratra izy nijanona ho an'ny olona voaratra izy ny aino ny olona voaratra izy amen zava-dehibe indrindra eto tany ny fitiavana didy vaovao no meko anareo de ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo zao ny ty olona tena mila sorona Romana 7:17 milaza fa raha te hizarany voninany sika de mila mizarany fangirifiriny ihany koa de aza manahy zany fa tsy de resaka fijaliana be loatra satria haiko fa tsy tena resaka tsara loatra zany
fa ny fahoriana nefa saika mialohan'ny valosoa eny foana. Nareo zao mety ilaza hoe za efa tena miaina amin'ny voninahitry ny asa fanompona. Iza mony tsy tianao zao ataoko zao? Ilaza zavatra aminareo efa fotoana lava vao tonga teo zany. Ary ny sirifiry maro, de ranomaso maro, de fandavana maro, de olona maro nanohatra fa tsy mitory zany aloha androany fa tsy teny zany aminareo a. Fa milaza aminareo fa misy sirifiry melohan'ny voninahitra. Io ianao hoe everiko fa efa entin' Jesosy daholo ny fahoriako, efa tena nitondra fahoriana maro izy, fa misy karazan-javatra tena mbola mila lalovantsika ary manampy atsika reny, mamatotra atsika. Ka aleo mba ny ohatra kely anareo ny amin'ny hirifiry zay mety ho lalovanareo ka mba tsisy olana ala zany anaty resaka zao. Ny famelana helokolona zany de tena marary anao. Raha misy olona hoe tena nandratra de nandratra anao tokoa, ny ho tsara aminy taoriana nandratra anao aloha, na de niresaka aminy fotsiny aza, aorian' zany, na de mifanakaiky amin'ny eny aza de marary anao raha toa ka navita zany taminao izy. Firy aminareo no manaiky zany? Eny ary. Miaritra olona manadala ihany koa de tena mampijaly ahy. Satria ny mampikombona ny vavako koa de tena mampijaly. Amiko, ny mitohy manome zavatra olona zay tsy nanao nininina ho ahy mihitsy. Marary koa zany. Ny mitaiza ray aman-dreny zay nanimbanao tany amin'ny fahazazanao. Tsy mora ny manao an'izany, fa Andriamanitra mendrandrantsika anao zany. Zany izy, zany izy, mandeva keo ny baibolinao. Ny fanaovan-javatra ho an'olona de mitaky anao sorona zavatra zay tianao atao. Zany koa zao de hirifiry. Zany ange zao zavatra mampatahotra fa zavatra zay tsy maintsy lalovantsika raha te hitovy amin'ny Jesosy sika. Fa ny antony tsy tena mahatonga antsika mandeha amin'ny zari-pitiavana zany zay tiatsika resana sy toriana foana. De noho izay mikitika zavatra tiatsika koa tsy maintsy ezaka foana zany. De mila hery foana, mila vola, taky fotoana, taky hirifiry kely ihany koa, de mitaky ilay fanindrina kely ny andehanany amin'ny lalan'izay tsy tianao mba andehanantsika amin'ny fitiavana. Ary raha tsy takatrao zao zany de tena ho afatra lehibe mihitsy, tena tianao le seminera zany, de tehaka sy ampahery ihany ianao de mety hividy ilay bracelet koa tsy andeha hody anao zany. De zay no mahatonga izaran'izany ho efatra de mamerina izany foana, satria voakasika ihany a raha tsy mavita tsara zany na hoe mody ianao de manadino an'izany. Fa tsy zany anefa no tiatsika hitranga, fa tianay nareo hody any an-trano de hiaina zany any am-pianaranareo, any amin'ny manodidina anareo, any amin'ny asanareo, fa any ny olona tena mila fanampiana koa. Ty zao ohatra tena tiako ampiasaina, inona no mitranga raha tena misy mpiasa zay tsy manaja anao, fosa mikasika anao, maniratsira anao satria hoe pino ianao de mahazo ny fisondrotana zay tokony ho anao. Zay saika tsy mba miteny tsara anao mihitsy zany de zao, ianao mandrefa hoe simba onony fiarakodiany. Ary mbola tena sarotra sy mitaky vola be ny farambarana azy, ary tsy manambola anamboarana azy izy. De zao ianao matsiaro toy ny kasihan'Andriamanitra ny amin'izany de toa lazainy hoe manina moa raha mba ianao no mitondra azy mody rehefa avy any am-piasana mandra-pilamin'izany rehetra zany. Hainareo zay valiko zany na hoe nataoko taloha fa zany tsony ahy zao, mety tsy Andriamanitra zany. Tsy Andriamanitra zany. Zany hoe matetika sika mandroaka ny devoly nefa de Andriamanitra miezaka manao zavatra eo amin'ny fiainantsika zany. Taiza nahazoantsika hevitra hoe Andriamanitra tsy mba hangataka zavatra sarotra amintsika zany na hoe zavatra tsy misy lanjany amintsika. Ka inona zany no hitranga amin'ny mpiasa zay very sy ho any amin'ny elo io? Raha izy zao hoe manany any anao izy satria ianao no isan'ny kristianina tao. Inona ary nitranga raha makany aminy ianao de ilaza hoe eniko fa nanana olana ny fiaranareo fa tiako halala fotsiny ianao hoe tena mahafaly any akanao isa-maraina de hitondranao mody isan'alina. Tena marina ve zany? Zany mihitsy tsisy olana zany. Aiza anao mipetraka? Zay etsy, zay indray mipetraka ery. Tsy olana zany tsy mampanina voaka lalako anaty tranao.
fa mahafaly ahy no manampy anao. Zany zao de tena manao vavolombelo ianao. Zany ianao no manisy masomboly anompinysan' Jesosynao de reo firavakao faneonao ny maha-kristianina anao. Amen. Zany mahatonga antsika hoe isika tsy mila fombafomba-pivavahana fa mila zavatra mivaingana sika izay avoakatsika avy ao am-piangonana hoe eny amin'izao tontolo zao. Milaza aminareo fa ndresaka olona mpanao fombafomba Jesosy. Hitanareo mba hatakanareo izay zavatra resahako zao. Jesosy tsy maty mba hananantsika fomba-pivavahana. Za tsy mirahara hoe katolika na batista, metodista, presbyteriana, pentekotista na karismatika zany na fiangonana inona. Fa na zany rehetra zany aza misy tsininy zany hoe hitanareo. Isika tsy mila misaratsaraka amin'ny karazana toko maro izay samy manana ny anarany kely amin'izany fa isika de tena ny Kristy, mpirahalahy sy mpirahavavy amin'ny Kristy isika. Ka hitanao moa rahavavy Joyce, eniko ange fa isandreo fiangonana amin'ny forena ianao de mety tena ilay miteniteny tsy fantatra ianao zany fa raha za aloha tsy manan-kendrena de manino zany aza manao fotsiny ianao. Fa afaka mifankatifona ihany sika. Iza ny mety, za ty alalao hoe iza am'ireo fivavahan'ireo ary ny marina, tsy misy marina zato isan-jato mihitsy am'ireo. Na ny anareo, na ny hafa, manao zay farany trandratsika sika, atakaratsika ny tsara indrindra sy ny hoe mba hiazonana foana izay manan-danja indrindra aloha. Amen. Ny olona mifamaly foana amin'ny zavatra tsisy dikany loatra ary tsy tianareo resaka zany aloha zao. Jesosy tsy maty mba hananantsika fomba-pivavahana zany, maty mba hananantsika fifandraisana manokana aminy izy. De mba hampianarany antsika ny fomba fitiavana. Ny olon'ny fombafomba zany manaraka izay mihetsika fotsiny. Fa endrika velany daholo zany. Ka ao amin'ny Matthieu 3:20 zao lazainy Jesosy ny amin'izay mpanao fombafomba. Ny mpanao fombafomba miteny olona zay ho ataony nefa na izy tsy manao an'izany. Mametraka eto mavesatra hoetin'ny olona izy fa na de ny akikeliny aza tsy manampiana azy akory. Manao ny asany rehetra ho hita soankalazainy izy fa tsy mba manao izay am-pitiavana. De tia toeram-boninahitra izy ny tsara indrindra ao am-piangonana anarana sy ny voninahitra. 1:12 Fandrehitra Matthieu 7:20. Zay lehibe indrindra aminareo no aoko mpanomponareo. Jesosy mitoy milaza ao Matthieu 7:20 manao hoe petsara velatsia fa laninareo ny trano mpitondra tena ary de manao mivavaka lavareny mba ho fiolaninareo. Ny oadoza ataony no nitarika ny hafa anao zany ihany koa. Manao ny ampahafolony hatramin'ny zavatra kely rehetra azony izy hoe hatramin'ny madinika indrindra zany. Fa tsy intsoniavy ny anao ny marina de manambany ny famindrapo sy ny fahamarinana izy. De to tsara amin'ny aty ivelany izy hoe Jesosy hoe fa raha ny ao anatiny kosa de feno friariana sy fanambony tena. Za zao mety ho tena sefony fariseo mihitsy raha ny fomba-pivavahako taloha. Re olona za mamofona fomba-pivavahana mihitsy de ananako toetra daholo ny olona rehetra makany am-piangonana lahy de avy eo za sy ireo namana kristianina miara-mandeha misakafo maraina de mipetraka mifosany pasteranay eo. Hitako fa nareo zao tsy manao ohatr'izany. Ormabella hitanao indray ve le fiarany vaovao iny tena reny kosa aloha de tena hitako fa tena ohatrany tsy mety kosa aloha raha zany e. Aza mba miala ny olona zany raha tsy tia handalo izay zavatra nalovany azony zany ianao aloha. Amen. De avy eo toizako ihany zay lazainy Jesosy satria tsy nihevitry ny lazaiko eto de hoy izy hoe to jerena tsara ivelany izy fa ny ao anatiny feno friariana sy fanambony tena mitatavana moka izy nefa mitelo larameva. Ny velany fasana voalalotra fotsy nefa de feno tolapaty. Raha ny velany de toy ny marina sy mahitsy izy fa raha ny ao anatiny de feno fitaka. Zao, za tsy manaiky ny kristianina adaly zany. Any fomba tokana zay haiko fa fanoherana zany mafy de ny fakanantoka fa hoe za de mandeha amin'ny fitiavana sady maneho ny vokatry ny fanahy ihany koa. Za mino fa fantatra amin'ny alalan'ny vosika. Tsy amin'ny alalan'izay ataon'ny fiangonana fa fantatra amin'ny alalan'ny voatsika sika
ary efa hain'ny olona hoe mitonona ho kristianina ianao dia manomboka mijery ianao izy raha manana tsarany ianao. Amen. Tsy mbola tena azonao antoka tsara hoe hatraiza zao ny hafalianao mikasika izany fa tsy maninona izany. Fa efa haiko foana izay mahazo ahy isaky nitoritra ny afatra izany a ka. Amen. Iny ary mamea ohatra anareo a. Ny fotoana voalohany ampianariko fitiavana dia nampianatra fizarana valy amin'ny fitiavana dia nandray ny Korintiana voalohany 7:10 a. Nanao ray ho an'ny faharetana, ray maharo-po, ray mora fanahy za zany groupe vaovaon'ny fitiavana dia hoe nampianatra fitiavana ka. Raha atao voan'ny fizarana valy ny fitiavana dia netiteviny voaka kely tamin'ny restaurant McDonald rehefa avy niverina ny voyage zay dia niditra zay dia naka chalet anankiray ka efa vitsivitsy ilay chalet tao McDonald tao zany satria teo amin'ny 9 na 7 teo kanefa zay tena te hipetraka amin'ny chalet azonareo satria eo nitsotra kokoa ny takanay ka naniry nipetraka teo zay ary sady vao avy ny voyage zay dia tena tiako ilay masoandro teo hitanareo satria rehefa reraka dia tena tia masoandro dia nandeha nandalo kely tany Brao zay dia nakadimy na enina tamin'ny mailanay dia arak'izay nisy avy any zany azonareo hoe mba mitady zay azona fampahirezana zany zay azonareo hoe tsy manao daladala akory ny tena fa miasa marina ka dia nisy olona zany tonga tao McDonald tao izy hoe mandeha naingana makatoerana atsika za zany vao niditra dia nahita chalet Fandehanana tery nefa avy eny amin'ny sisiny eny koa tazany masoko nahita olona raiky io manao zay azonanio fa anaty segondra kely a zany hoe ao anaty segondra ray a nanaraka nitariky ny fanamasina teny hoe avela ho azy zany ny fitiavana tsy mijery ny azy nefa zany tady zany tena nampalahelo moa zany hoe za mitorony amin'ny fitiavana nefa za tsy miaina an'izany akory ka dia tena nalefako mihitsy azoko zany ny chalet nipetraka dia nanaton'ilay madama zay nipetraka tamin'ny chalet teo aloako teo mihitsy ilay lehilahy ary nafantatra ilay vehivavy izy ka niteny taminy hoe tsy mahita toerana antsony aho fa afaka mipetraka miaraka aminao ve dia io ilay madama hoe eny dinganiny ianao teo sa ahoana. Ry olona eny ary ty ny tena tantara ratsy be ny sasany aminareo nahita ny teny izany tamin'ny fahita lavitra fa ny tena ratsy lavitra dia hoe nanakile malailailaka ay tena tondra tehana izy kay za zany mampianatra fizarana valiny amin'ny fitiavana dia mifaninana manakile matao McDonald aiza zany dia mba azonareo ve zany resahako zany fa tsy afaka azo anareo zany amin'izay ataoko raha tsy milaza ny tantarako aho aloha. Ny baiboly dia milaza fa ny fitiavana tsy mitady ny azy tsy mantsinjo azy ihany fa nina tamin'ny olana nanakilema ny zavatra tena nagaga dia ain'ilay madama zany hita nanao zany akay re olona zao lazaiko anareo fa nanao zavatra izay mahamenatra ahy ary zany dia ny ankamaroany dia saika zavatra kely tahaka an'izany fa jereo ny zavatra tena manandanja loatra tamiko tena tiako any am-piangonana ianao dia tiako anao tsara any ianao fa mihoatra ny zavatra rehetra tiako ny olona hivoaka ny velany dia aneo amin'ny hafan'i Jesosy ny amin'ny fahatsarany sy ny faharetany sy ny fitiavany dia ny fanaovany zavatra ho an'ny olona indrindra fa ny fanaovany zavatra ho an'ny olona zay tsy mendrika an'izany sy tsy mahatakatra izany akory tsy hoe ho tahaka ny fotsiny zany ary raha manao izany foana ianao dia manomboka ino ihany izy fa mety manany zavatra tokoa ianao zay tena mafiorina ka ho tadiaviny ihany koa zany ny vidiny alohantsika zany mahatonga ny reniny zanak' Zebedeo nanao hoe tiako ny zanak' roa lamba ny iray hipetraka eo ankavanao ary indray eo ankavianao rehefa tonga fanjakanao ianao fa hoy izy hoe tsy hainao ny zavatra angatanao ianao ve aniry nisotro amin'ny kapoaka izay isotroko ianao ve hitady ny anaovana batisanao amin'izay anaovana batisa za miny fa Andriamanitra te anao batisa ny olona amin'ny fitiavana hitako fa mitady antsika mba andeha izy hiresaka hiaina fitiavana ary tsy misy ifandraisany amin'ny fitiavateny zany
na ny tsy mijery ny hafa. Amen. Zao ohatra amin'ny fitadidiana tsara zao. Deva zao de tena naniry ny amela heloka aingana foana rehefa nanao tsy nety taminy a. Deva tena nahatra foana rehefa tara. Deva tsy miandry ny tsihitsy zany. Manasa vilia amin'ny alina izy. Manao zay petrahako. Ny tena isan'andro izy hoe tia mamiana izy de mankasitraka any amin'ny akanjoko na zay mety ho bikako eo amin'ny fitafiko. Tsy mamitory afatra zay tsy lazainy azany a. Zany zao de afatra lehibe. Izy tena ola milamina fihetsem-po. Izy zany tsy mba saika tsy de kizitiny zany. De mikarakara ny vatany koa izy. Deva saika tsy de niova firy zany. Takanay vao nivady voalohany ankoatrany hoe niasa mafy izy taloha sady nofosana be fa izy zany. Tena tsy miaro ahy izy, tena matsiaro voary foana rehefa miaraka aminy. Novidio noa daholo zay tratra ny volany rehetra. Atamin'ny trangam-piainana rehetra misy ny zavatra tsara zay ataony olona de misy koa ny zavatra zay tsy tianao ary iray amin'ireo fomba zay ahafahantsika maneho fitiavana de ny fanaovantsika fitadidiana ireo zavatra tsara ary tsy tadidiana ireo zavatra ratsy. Ny fitiavana tsy mijery ny ratsy natao azy zany. Hitanareo mila manome lanja olo-kafa sika de mila manolo-teny sika. Ny fitiavana de manolo-tena na de lalandavitra azy zany tsy resaka atao kely eo vetivety. Ary farany de teny laza zao androany satria hitako fa sombony manandanjo amin'ny fitiavana zany ary sasany aminareo zao de tena faly mihitsy ilazako an'izany. Mbola misy tapany mafy koa ny ty. Mbola misy fotoana koa tsy maintsy miatrika olona sika. De misy fotoana tsy maintsy teny aminy sika hoe tsy de tiako loatra ny fomba fanajanao ahy fa za aloha tsy hitra lala amin'izany. Misy fotoana tsika ilay milaza amin'ny olona hoe tsy za tsy anao zany ho anao tsony satria vao maika azonao anao amin'ny olanao foana. Fa misy lafiny hafa foana zany. De tiako nolazain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korinthiana 2:7-9. Raha afaka faranantsika amin'izay zao. Zany hoe nanoratra taratasy ho an'ny fiangonana tao izy zay tena naharary azy ireo. Korinthiana 2:7-9. Fa na de mampalelo anareo tamin'ny epistila za de tsy manenina tsony na de efa nanenina ihany aza teo fa fantatro fa efa nampalelo anareo zany. Kanefa de vetivety ihany. Ary mifaly kosa ankehitriny nefa tsy noho ny nampahelovana anareo. Mba hibebaka ka de niverina tamin'Andriamanitra ianareo fa nampahelovana araka an'Andriamanitra ianareo mba tsy ataonay maty antoka na amin'inona na amin'inona. 9. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy anenenana fa miasa fahafatesana kosa ny alahelo n'izao tontolo zao. Hitako fa tena manandanja ny famantarana fa matetika ny zavatra tsara lazainao amin'ny olona de hoe tsy anao zany ho anao azy satria andraikitrao zany de ianao no mila mandraindraikitra amin'ny fanaovana an'izany. Tsy izahy tsony no anampy anao hijanonanao amin'ny olana mahazo anao ary na de ho an'ny olona zay tsy manaja anao azy matetika ianao mila milaza fotsiny hoe za ange tsy mamelanao anao toetra ratsy tahaka izao foana. Fa mila tarihan'ny fanamasina foana ianao amin'izany rehetra zany fa misy ny fotoana zay etrehana zany de etrehana zany de etrehana n'izany fa rehefa lasa fanararaotana zany. Zany zavatra ataon'olona aminao zany de lasa fandratrana azy ireo indray ny famelanao azy ireo anao an'izany ka mba ho azy ireo eo ianao no mila mametraka ny mahainao anao ka manao hoe ampy zay. Amen. Eny ary marina zany de rao Andriamanitra.